mbola atao anaty fandaharana kirakira indray ianao a zay fandaharana anomezana lanja kokoa ny asa tanana sy ny taozavatra malagasy dia androany tsika hiaraka amin'ny soa izay hoentina amintsika moa inona ny zavatra ho ataony a inona sy inona daholo ny zavatra tontolo misy azy ao anatin'izay kirakira zay dia andian'ny faharoatsika izao a vavy ny amin'ny manaraka fa ny androany aloha isoa ny vahintsika tahoary ya araka ny nambara tamintsika tany am-panomboana isony araka amintsika izay ataontsika hoe mife manokana ny lafin'ity zavatra kirakiraina eto ity izay loveuse suspendu amin'ny teny vahiny a na seza miantona moa zany ny ahafantarana azy raha famaritana tsotsotra amin'ny teny malagasy miarahaba ny soa miarabanao koa tonga soa aty aminay tratra soa aty aminareo toa dia resadresaka avy hatranga amintsika sady manao ihany moa zany kirakira n'ity zavatra ty ihany hoe inona na tonga levitra anao an'le loveuse suspendu eto amintsika na le seza miantona moa zany ny nahatonga levitra dia hoe ahoana moa zany fanaka ao ampiasaina amin'ny andavanandro raha mba atao vita malagasy mampiasa akora fototra malagasy amin'izao fotoan'izao koa miverina amin'ny lamaody indray amin'ny fanaka tokantrano sy na ny zavatra ampiasaina ary ny loko natoraly dia hoe akaiky kely tsika manana bomboa manana taretra dia andao mba hanao seza indray vita amboabozy taretra dia anao haingohaingo miaraka aminy ihany koa dia izay nahatonga levitra ny eritreritra ny velona tamin'ny sehatry ny asa tanana ave ianao sa zavatra hafa no ataoko hoe norantovina sy ny anarana no le hoe tao anatin'ny sehatry ny asa tanana sy ny taozavatra fifanandrifian-javatra ihany ny entolohany satria raha ny zavatra ny anarako zavatra hafa mihitsy zany anatra momba ny sehatry ny amina kivon-tany ka nohon'izay tonga teo amin'ny sehatry ny asa dia nitady zavatra ny eritreretiko hoe mifandraika kokoa amin'ny tovovavy ato amin'izany dia nieritreritra hoe manao bijouterie fantaisie dia mba tsy miala loatra amin'ny minéralogie sy ny tontolon'ny vato zany dia nohon'izay natao nefa le fanaovana firavaka dia tsy zavatra nahavelona le izy satria kely loatra le sehatra ivelarana tao anatiny ary ny olona rehefa amin'ny asa tanana koa zany no zavatra vita malagasy dia tsy maintsy nampiarahana tamin'ny lera malagasy manontolo dia ny zavatra anankiray nitondra zavatra anankiray hafa dia izao ny efa rava fa tsy io ny eritreretina natao ianao zany le izy afatra ho antsika zany ny zavatra tiana no ataovy a dia rehefa araka ny tenen'ny soa teo a ny fanindrina tsy vakamboty a rehefa irinao le izy dia tanteraka aminao foana ao anatin'le hoe loveuse suspendu inona ny akora miasa ao anatin'izy io bambo dia tady eritreretina hoe mafy tady taretra ina ny anjehana n'le atsara ny ivelany satria mahafinaritra le mijery an'le tsotsotra be dia atao anatiny misy armature en fer dia satria kendrena raha ohatra ka bambo fotsiny izy dia noeny amin'ny 520 kilao ka hatramin'ny 70 kilao eny no zakany fa rehefa misy an'le vy izy dia na olona 520 kilao aza zakany zany hoe olona maro misy olona ngeza be ohatra anankiray ka le ka rehefa mihetsiketsika izy dia manjary mitombo ny lanjany dia izay no antony zany hoe ity zao misy sokajiny ve le taretra ampiasaina le tady taretra ampiasaina sa ity zao hafa dia ity le nampiasantsika teo ty hafa arakarak'izay endriny tiana omena azy ny vaventiventy matanjaka kokoa dia fasaingy somary bokaboka arakarak'izay fitiavan'ny olona manatanteraka ny sitrapon'ny olona tena ataony manatanteraka ny fanirian'ny olona tsy hoe tsy manatsafidy akory fa mahafinaritra le hoe manome fahapo ny olona fa tsy hoe ny olona tamin'izay teo izy afirina ny fotoana lanin'ny soa manao tsika hoe le loveuse suspendu anankiray telo andro raha ohatra ka tsy manao afa-tsy io tena maraina mandra-paritiny andro dia telo andro ohatra koa ka salama tsara izay dia mety any amin'ny herinandro andro indraindray vita ny andray satria misy irakiraka kely be misy
ny alehibean'le lovage suspendu ve arakaraka sa hoe efa misy fienitra rano hoe tsy maintsy ohatran'ny tena lehibeany azo atao kely azo atao lehibe izy amin'ny maha tanana azy dia azo vaovany izy raha atao kely izy dia ohatra natao anankizy kely azo atao kely dia mihena koa ny vidiny raha ao anatin'izay lafin'le fanaovana lovage suspendu zay afirinana efa nanaovanareo an'izy ity eo amin'ny heritaona eo zao zay no nanao azy avy aiza le hevitra misy olona nanana izay nidiny tany ivelany dia tonga teto aminay izy hoe nareo mahay manao macramé fa sy mba le anafa no an'ny alika dia mba amboary dia niezahana natao dia nyravana tanteraka dia no hita hoe aitsika mahay an'ity andao ary zany le famoronana avy amin'ny fahitana ny famerenana zany no miteraka ihany koa ny famoronana zay le malaza azy hoarahantsika hoe ohatrany ahoana ny endrika izay lovage suspendu zay rehefa tena vita tanteraka dia salamzay ary a ny fiarahantsika tamin'ny sota atao anatin'ny fandaharana kirakira akasitrahana be lehibe ianao a nanaiky mivahiny atao anatin'ny fandaharana sy nampiseho ny kirakira zay iainanao andavanandro a sy ny famokarana nataonao dia ngamba omena hafatra kely ny mpanao tao zavatra ny mpanao asa tanana sy ny mpanaraka ny fandaharantsika afatra ho an'ny namana mpanao asa tanana sy mpanao tao zavatra rehetra makahery a manome ina moa izany mampahery atsika rehetra hanohy hatrany ny ezaka natao atao tsara foana ny asantsika reto a dia mahafinaritra ny tao zavatra malagasy a dia misaotra indrindra ny RTP live sy ny fandaharana kirakira izay tonga nitsidika anay a mahafinaritra be fa dia ankasitrahana feny ihany koa nareo satria tsy manadino anay mpanao asa tanana arak'izay tenenin'ny soa zay a dia fanomezan-kasina sy fanomezan-danja indrindra ny mpanao asa tanana no antopisian'ny fandaharana kirakira isaorana isika nanaraka hatramin'ny farany a dia amin'ny manaraka isika mitondra olona hafa mitondra kirakira vaovao hafa indray mandrabeona velome